dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izay mahazatra antsika izao. Tsy vitany hoe andraisantsika fahalalana vaovao fa atonga antsika ihany koa andray ny valim-bavaka tsy ampozina avy amin'Andriamanitra. Mivavaka isika, Jehovah'Andriamanitra iray dia misaotra raha mbola menao izao fotoana izao ahafahanay mahafantatra indray ny zava-miafy ny teninao. Matoky sy mino fa ampahiratra ny masonay ianao mba ahitana zava-mahagaga ny fanarahana ny teninao. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mamonina ny fahasoavana sy ny fiatanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Fizaho toetra ny fanany mbola diniantsika toe-panahy tokony hanana ny kristianina ary tamin'ny farany no resakitsika hoe zany fizaho toetra ny fanahy zany tsy azo moramora foana. Na tsy mangady lalina ny soratra masintsika dia tsy haitsika ny mamantatra ny fanava amin'Andriamanitra sy fanava amin'ny antikristy. Ary tamin'ny farany angamitsika nampatsiaro kely ny tenin'i Jesosy mahakasika an'ilay lehilahy manatsaina nandre ny teny ka nakatoa sy ilay lehilahy adala nandre ny teny fa tsy nakatoa. Mitovy ny zavatra nanjoa azy ireo, samy nandalo fizahan toetra ny sedra loza fa ny anankiray tahaka ny lehilahy manatsaina nanorona ny tranony tamboho vatolampy fa raha tonga ny loza tafajoro. Fa ilay anankiray nandre an'ilay teny ihany zay ilay kamo mandinika fa tonga indray ny loza fa tahaka ny lehilahy nanorona ny tranony tamboho fasika tonga ny loza ny fianjeran'izany trano zany. Ireo no hisaritana ny saintsika. Ny olona rehetra tokony hanana zay esprit de discernement zay, faiza mamantatra ny fanahy. Ary raha iverenantsika ny lesona jeren'ny Hébreu toko fa folontsika dia makasika amin'ny resaka an'i Jesosy Kristy hoe tena tia ho tonga ao amin'ny oronan-bokony nanoratana tena no namboarinao ahy. Dia miverintsika any amin'ny Jaona voalohany toko fa 4 misy lesona efa niresahantsika tany am-piandohany kanefa tsy mampaninona manao tena verina satria misy maro tamintsika koa vao zao vao manaraka izao fampahirezana izao dia fomba n'Andriamanitra mihitsy io mamery teny io amin'ny lafiny anankiray ho an'izay efa nandre dia manamafiorina ny fahalalana izay azony, fa ho an'izay sambandray dia izay ilay famindrapon'Andriamanitra satria samy tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny olona rehetra. Jaona voalohany toko fa 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 iverenantsika ary malala zaminy fanahy rehetra viza toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra renina tsia satria maro ny mpaminany santika efa lasany amin'izao tontolo izao zao nafantarinareo ny fanahyn'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky efa tonga taminao fa Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary zany ny fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Io milaza zava-miafina ngezabe fa rehefa tena fakafakaitsika fandresaka tsika hoe tena Andriamanitra Jesosy, fa rehefa tena fakafakaina io fizahan toetra ny fanahy dia hoe mizaha toetra mahafantatra ve ny zava-miafina le Andriamanitra tonga nofo teto amin'ity zao tontolo izao ty tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa io Jesosy izay tonga teto amin'ity zao tontolo izao ty hita maso azo tsapaitanana ny fahafantaran'ny olona azy dia tena Andriamanitra ny ara-nonina tamin'ny olona. Kanefa izay manaiky fa efa tonga taminao fa Jesosy zany hoe mahafantatra ny zava-miafiny fiainan'i Jesosy nanomboka tonga teto amin'izao tontolo izao niaina teto, nandalo fahafatesana maty tamin'ny 4 volana Nisanina, nitsangana tamin'ny maty ary 50 andro tao aorianan'io naniraka ny fanahy fanahy-masina tamin'ny andro Pentekosta. Zay io mila fantarina ka raha tsy fantatritsika zay tsy manana l'esprit de discernement tsika.
fa milaza zavatra goavana io le hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'nosy jesosy no avy amin'andriamanitra fanahy rehetra zay tsy manaiky an' jesosy de tsy mba avy amin'andriamanitra raha fitiantsika zay ten'zay zany de hoe ny zao nafantarinareo ny fanahin'andriamanitra de ny fanahy rehetra zay manaiky fa ten'andriamanitra aloha jesosy ary a ny fanahy rehetra zay tsy manaiky fa andriamanitra jesosy tsy mba avy amin'andriamanitra tsy verenantsika lava izy io fa hitondra ny fanazavantsika ary zay no natonga atsika ny teny hoe rehefa jerevana ndray hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'nosy jesosy kristy zany hoe ny fanahy rehetra zay mahafantatra ny zava-miafina makasika natongavan'andriamanitra teto am'ty zao tontolo zao ty a ny fiainana nandalovany teto a ny antony nafatesany a ny antony nitsanganany a aizy izy zao zay zany a natonga atsika nanadiady an'izy ity zany hoe tsy zavatra azonao vetivety io fa mifono zava-dalina de mamerina kely tsika ny lesony zay fa nresahantsika tany aloha satria ny fiainatsika am'izao vanim-potoana zao anke de tena hita taratra tamin'ny fiainany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ary voasoratra tao amin'ny tantara ny soratra masina reny tantarany zanak'Israely reny mba ho fananarana atsika zay hiaran'izao andro faran'izao fa raha tsy mandinika tsara tsika de tonga am'le tenen'ny Solomona hoe tsy misy zavaobavao ety amba masoandro fa zay natao taloha ihany no mbola miverina ka le fomba ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ihany no mbola fomba tsika am'izao vanim-potoana zao raha tsy mandinika tsara tsika satria ny zanak'Israely de olom-boafidy nalain'andriamanitra ho an'ny tenany nataony ho mpanompony mba hitondra fahazavana ho an'ny janklisy zay tsy malala an'andriamanitra fa rehefa tonga Jesosy Kristy de tsy resaka firazanana tsony tahaka an'izay nisy tamin'izany vanim-potoana zany no ilazana ny Israely fa zay rehetra mino an' Jesosy no Israely ara-panahy zay ankehitriny angamitsika mahatsikaritra fa tena voizina be hoe tena Israely aranao vo jiosy aranao fa raha tsy jiosy ianao tsy mandova amin'ny fanjakany lanitra lasa tena azavaina ara-bako tena vokatry ny tsy fahatakarana soratra masina ary de mbola hitatsika miandalana ny fahamarinany reny rehetrarehetra reny satria olona tsy mandinika soratra masina de ohatra mitombona le zavatra toriny debe ny olona resy lahatra eo anatrehan'izany kanefa de tsy mahafantatra ny soratra masina ary rehefa ny olona taka zany de zavatra tsikaritra de ty zavatra toko an'ity ihany ange izana toetra ny olona amin'Andriamanitra de tena tsy manam-pitiavana manavatena mieritreritra fa izy rery no vonjena zay ny toetra ny olona taka an'izany kanefa ny olona miaraka amin'Andriamanitra fitiavana ny ao anatiny mampita ny afatra ny mpitiavana ho an'ny manodidina tsy mirairefa izy rery ny vonjena fa manoro lalana ny olona kosa mba hafantatra na marina ka raha iverenatsika hoe tena hatrany amin'ny zanak'Israely de andengentsika hijery kely ny tantara iresaka mahakasika an' Jesosy hoe fantaritsika ve ny Jesosy zay ivavahantsika io fa tena Andriamanitra izy io satria tamin'ny fampahirezana farany de misy ny olona tena tsy mino mihitsy anke fa Andriamanitra Jesosy satria nahoana le nofo no hitany ka raha le nofo tokoa ny jerevana de marina ihany le teniny amin'ny lafiny anankiray tsy azo ivavahana le nofo zay hita fa nanazavitsika hoe le tena misy an'le atao hoe soma tena be misy an'le psyque le maizy ny olona fa na amitoetro anatin'ny olona tsy miala ao anatiny le mandray finambakevitra afaka mibaiko an'le soma fa tsy afaka nefa manatanteraka asa le olona raha tsy misy fanahy avaty ivelany misy le psyque de mandray an'io afatra avaty am'le fanahy ivelany io izy de le psyque na le fanahy maolona no mibaiko an'le soma le tena hoe anatanteraka asa de hitatsika zay de zay zavatra zay natonga atsika nanazava an'io Andriamanitra io ka raha le tena be de tsy azo ivavahana marina ihany le tena fa nefa tsy fantany fa le hoe ny teny de tonga nofo Andriamanitra de fanahy le fanahy
an'Andriamanitra nitoetra tao anatin'ny nofo izay mazavany amin'ny Hébreu 10 de le nofo no hitany de le nofo tsy azo ivavahana tokoa fa saingy le olona tsy mino fa Andriamanitra Jesosy nofo no hitany fa tsy hitany le Andriamanitra fanahy ny tompo zany fanazany fa misy indray nefa le olona manaiky io sika fa tena Andriamanitra Jesosy fa saingy tsy hitany indray le fanahy Andriamanitra fa le nofo no ivavahany de mbola samy diso ihany reo zavatra anankiroa reo de zay no mahatonga atsika mandinika tsara ny soratra masina de andeha iverenantsika inge jery tantara kely any amin'ny zanak'Israely tsika ny aingatsika de ny Jaona 3 Jaona 3 ny aingatsika le fizoan'ny toetra ny fanahy atao an-tsaina mandrakariva mamantatra an Jesosy le tena Andriamanitra ivavahantsika azo ivavahana marina Jesosy satsia le Jesosy tonga nofo inona ny zava-miafina tao anatin'izy io de manomboka te amin'ny Jaona 3 de zao no voasoratra ao Jaona 3 de ny 13 sy 15 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra ozy afa-tsy lay nidina avy any an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra entina ilazana an Jesosy tsy afaka niakatra tany izy raha tsy avany izy no nidina zany hoe avany izy de nidina aloha ny dikan'izay nisy izy de nidina de niverina any amin'ny toerana nisy azy de ny 14 ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy ny 12 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao no ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay io le fizahan'ny toetra ny fanahy fa ataon'ny olona tsy anjery be fa tsy azony kory ny dikany fa io de mamaritra mazava tsara fa tsy noforonona le Andriamanitra zanaka fa efa tany an-danitra izy de nidina vany izy de avy eo niakatra araka ny teniny hoe tsy afaka niakatra tany afa-tsy lay nidina avy any io nilazany Jesosy de lazainy amin'izay hoe inona nataony teto de mitaona ny olona anakatra ny zava-miafina tany amin'ny testamenta taloha amin'izay Jesosy ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ozy ny tsy maintsy anandratana zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy de raha mandinika n'ity Jaona 3 ange tsika de dinika ny fanaovany Jesosy tamin'ny Nikodemosy ary tsy resaka nataon'olona fa Jesosy mivantana mihitsy noho ny teny hoe tena manambara ny tenany amin'ny fomba ankolaka hoe tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy lay midina avy tany an-danitra ohatra ny teny amin'ny Nikodemosy hoe za hiverina any an-danitra fa tsy afaka miverina any raha tsy avany no tonga teto manambara le mission tanterahany teto amin'ity zao tontolo zao ity kanefa le midina avany tsy mbola nisy nofo fa zay no mahafana n'Andriamanitra an'le Andriamanitra zanaka tamin'ny Jesosy mbola tany fa mbola tsy tonga teto ny dikany zany mbola tsy nitafy nofo izy fa na tsy hita maso tsy azo tsapahitanana le ten'Andriamanitra de midina de tena no namboarina tao kibon'ny Maria de nanaiky toetra tao anatin'le nofo amin'izay izy de nateraka hitan'ny olona maso tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty fa saingy le tena namboarina no hitan'ny olona de na zay ray alehany tena namboarina tsy azo ivavahana marina zay fa saingy misy fanahiny toetra tao anatin'io le tena soma io ka raha ny soma le maha olona ny olona de tsy maintsy misy psike kanefa le psike fiheziny le fanahin'Andriamanitra fa nanana fanetretena le Andriamanitra fanahy ny toetra takan'ny olona de nomena an'le psike fa le fanahy Andriamanitra azy amin'izay no mitoetra mekeny le psike an'le tena namboarina
de le Andriamanitra miara-ny aina tamin'ny olona tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty de tsy hitany io satria le tena no hitan'ny olona tsy Andriamanitra Jesosy fa tsy hitany le fananitra rehetra tao fa misy indray le manaiky fa Andriamanitra Jesosy fa tsy hitany indray le fanama-Andriamanitra Jesosy fa le tena no hitany de mivavaka am'le tena le nofo le olona de diso foana ny fivavahana zay tanterahany fa eto Jesosy de manambara tsy hita maso aho taloha de midina vany aho de hita maso ndika ny toetra tao anatin'ny nofo ary hiverina any izy de nefa nambarany am'izay hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona ozy mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy de nisy tantara tahaka an'io tany amin'ny testamenta taloha zay ho jerevantsika marisa tsara satria fizahan'ny toetra ny fanano resantsika ampitahaina fa nisy menarana nanandratany nasandratra Mosesy mba hitondra fahasitranana ho an'ny zanak'Israely zay nikekely ny menarana tany anefitra de io mampitahaina amin'i Jesosy Kristy fa manahoana io Jesosy io zay miresaka an' Jesosy de mahafantatra nandalo teto izy nitondra nofo izy a maty izy a nombona teo amin'ny hazo fijaliana de zay le menarana naantona tamin'ny hazo lava mitondra fahavelomana ho an'ny zanak'Israely na famonjena ho an'ny zanak'Israely zay tandindo an' Jesosy Kristy zay a niantona teo amin'ny hazo fijaliana mitondra famonjena ho an'izao tontolo zao zay tsy indriny tsara eo amin'ny 5:20 hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay mino an'izy mino an'le Andriamanitra mitoetra tao anatin'ny nofo mahafantatra ny zava-miafiny le hoe Jesosy tonga nofo teto amin'ity zao tontolo zao ity mialohan'izay hidirantsika ny amin'ny testamenta taloha misy resaka eto tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra io menarana io de hitantsika izy io tany amin'ny Genesis 3 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 ary menarana ozy de fetsinoa ny biby rehetra zay nataon'ny Jehovah'Andriamanitra ary hoy izy tamin'ny rahavehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha ary hoy rahavehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha de azona hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo na tendrenareo zany fa andreo maty ianareo ary hoy menarana tamin'ny rahavehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy io le menarana io le niresaka tamin'ny Eva le namitaka ny Eva de zay le hoe ao anatin'ny soratra masina nge de indraindray misy zavatra ohatran'ny tsy mitombona ho an'ny olona sasany tsy mino fa indraindray le zavatra voasoratra ao anatin'ny soratra masina io de manambara zava-miafina tian'Andriamanitra ampitainy fanoharana fa io tantara io tantara tena nisy ka Andriamanitra raha nahary ny bibilava tety amin'ity zao tontolo zao ty ta isika nahita bibilava ny teny ta isika nahita menarana amin'ny teny fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao ambadika zay toetra ny menarana zay niresaka tamin'ny Eva zay hoe izy ty menarana niresaka tamin'ny Eva ty biby anankiray fetsy ny filazany azy na etro biby mihitsy niresaka tamin'ny Eva nitondra fitaka tamin'le zanak'olombelona voalohany tsy mbola nanota satria Jehovah ny teny aza ny voan'ny hazo fahalalana ny tsara tsy ny ratsy aza hinananareo fa amin'ny andro zay hinananareo an'io de ho faty tokoa nareo manahoana nefa le teny menarana nanoro-hevitra ny Eva namitaka azy tsy ho faty tsy akory ianareo namitaka fotsiny nanohatra n'le tenin'Andriamanitra de ninony Eva io le menarana fa ny teny izy taty ndresana nefa te amin'ny jonina toko 7 hoe nasandratra Mosesy ny menarana tany anefitra nampitahaina tamin'ny Jesosy nasandratra ihany koa de io menarana io nefa raha ny tena marina ary amin'ny Apokalipsy no milaza azy Apokalipsy toko 12 Apokalipsy toko 12 sady mampiseho
le iza ty mena rano ty apokalipsy toko 12 ny 15 ka hatramin'ny 15 mampiseho a le inona no ambara am'le mena rano ary manahoana le toetrany de zao voasoratra nisy ady tany an-danitra ozy Mikaela sy ny anjeliny ny ady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny ozy kosa de niady misy anjelin'Andriamanitra miaraka amin'ny Mikaela sy dragona miaraka amin'ny anjeliny ady tany an-danitra tamin'izany vanim-potoana zany nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ozy ny 15 ary nazera ilay dragona de ilay mena rana ela raha ny voasoratra ny soratra masina zany de ty le dragona sy ny anjeliny ty de tsy hafa fa mena rana ny ilazany azy de jereo tsara nge entina ilazana fampitahana fotsiny hoe dragona tena biby ray mampatahotra kanefa ny ilazana an'le dragona tsy hafa io dragona io fa lay mena rana ela dragon égale mena rana de inona ny zavatra mitranga le mena rana ela entina ilazana le mena rana ny resaka tamin'ny eva ary nazera lay dragona de le mena rana ela o zay atao hoe de devoly sy satana devoly le mena rana devoly sy satana zay mamitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny keo niaraka nazera niaraka tamin'ny manahoana ny toetrany mamitaka izao tontolo zao io mena rana io mena rana zany tsy hafa fa devoly zay mamitaka n'ity zao tontolo zao ty manaitra nefa de ty tahaka ny nanandratany Mosesy ny mena rana tany anefitra ny tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona masandratra le mena rana nefa tandidiny devoly de tsy maintsy asandratra Jesosy le Jesosy teo niatona teo amin'ny hazo fijaliana fatahana de ohatran'ny rehefa tena jerevanao zany de le hoe le mena rana natona tamin'ny hazo lava tany anefitra tamin'izany vanim-potoana zany mira Jesosy niatona tamin'ny hazo fijaliana taty amin'ny testamenta vaovao kanefa fampitahana izy io zany hoe le mena rana niantona tamin'ny hazo lava mira le Jesosy niantona tamin'ny hazo lava mena rana nefa mira devoly de mibaraingy mipetraka Jesosy raha ve zany devoly fa fampitahana io de io nitondrantsika fanazavana mizaha toetra ny fanahintsika mizaha toetra ny Jesosy tsika mizaha toetra ny fomba fampomba an'Andriamanitra tsika de eo no hitondrantsika fanazavana averintsika kely zay lesony zay de apetrao tsara ny fanontaniana fantaritsika ve zany haitsika ve mamava an'izany fa le mena rana natsangona tany anefitra tandindony Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana araka ny soratra masina mena rana mira devoly de sa ilaza ve tsika fa devoly niantona teo amin'ny hazo fijaliana egalina Jesosy toizatsika ny lesona de mangata hery avy amin'Andriamanitra mba afahantsika mamantatra izany vahakisika sotranao Jehovah Andriamanitra ray taonanay mandrakariva mba hikatsaka an'izany arenana venan'izany hafahafa tokoa le soratra masina kanefa soa ihany fa eo ny fanahinao zay mitarika mba hatakaranay zay tianao ampitainy me fifaliana ny olonao tsiraray avy ary mampianara azy tsy andray ravindena fotsiny fa hitrandraka lalina nanadiady lalina tsy hitady tany malemy androrenam-pangady mba hatsapany fa mahafinaritra mahita ny fahazavany teninao de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amitsika mandrakariva